Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra katandremo mandrakariva zay asain'io tandremana katandremo mandrakariva zay asain'io tandremana. Antsika tsisy fetra nentiny Jesosy ny eloka rehetra miantso atsika bebaka ny tompo iza aza manamafy atoka iana ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra katandremo mandrakariva zay asain'io tandremana katandremo mandrakariva zay asain'io tandremana. Mivavaka isika rehetra to. Misaotranao zay ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra fitiavana, mpamindra fo, mpiantitra, mpitsinjo ny mpanota magnantra tahaka anay. Tsy mba manisa ny fahadisoanay, fa vonina mela eloka, manokatra ny fonao sy ny fiainanao manontolo. Hidiranay mpanota izay very. Misaotra Jesosy no ty maraina ity, izay mbola hanatonanao anay indray. Tongeto ianao iteny aminay rehetra izay tonga eto. Satria manan-kolazaina, manana hafatra, manana fampianarana, manana teny fanasitranana, manana teny famelomana ho anay tsirairay avy ianao amin'ity maraina ity. Nandalo tany efitra ny firenenay sy ny fiangonanay, ny fifoazana ankehitriny dia averinao eto Ankaramalazy zay ankalaza ny 20 taona amin'ity taona ity. Misaotranao zahay no izany fitiavana manokana izany fiantrana izany famindramponao izany Jesosy no atongavanay eto amin'ity toerana ity. Iona aminao, hahitanao, handre ny feonao Jesosy no antony atongavanay eto. Marary zahay, panoto izahay, very izahay, ka mitady anao Jesosy. Izany no antony. Tsy ny coronavirus ihany no aretina izay mahazo ny firenenay, fa izahay mihitsy no marary ny fahotana, marary ny firenena manontolo, ny fiangonana. Izahay tsirairay avy zay tonga eto dia marary. Ny fahotanay ny tena aretina, marary sy izay tena mamparary anay indrindra. Ka ino entinay aminao Jesosy? Ary ianao, Andriamanitra ny fanekena, tsy mivadika, tsy miova ianao Jesosy. Hitanao daholo ny fivadibadianay rehetra, hitanao daholo ny fiolakolanay rehetra, fa ianao tsy miova, tsy nivadika taminay ianao. Ary zany no mahatonga anay eto indray androany amin'ity fotoana ity. Hiona aminao, hampatsiarovinao anay indray, fa ianao tsy mivadika, tsy miova ianao, tsy miala amin'ny fanekenao ianao Jesosy, fa maharitra amin'ny fahotanay. Izany no mahavelona anay. Koa dia misaotra indrindra to, mankasitraka indrindra izay noho izany fitiavanao izany. Dia mangataka indrindra anao zay raha handre ny fampianarana avy aminao amin'ity maraina ity.
takony a Jesosy mba tsy ho hita. Okay, no no hita. Ary azavela ny feoko no eno. Fa ny feonao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Miarahaba antsika rehetra riavana amin'ity maraina mahafinaritra ity. Nomeny Jesosy indray fahasalamana. Notahiny indray tsika ka mbola afaka mitsangana tonga eto amin'ity toerana ity iaino ny fampianarana. Mankasitraka sy misaotra ny WB Ankaramalaza izay nanome anjarany tena. Amin'izao fankalazana ny jobily fa 20 taona izao. Izaho manokana dia nanatrika ny 15 taona tamin'ny taona raiky amin'ny 790. Mbola tanora kely aho tamin'izany. Na dia mbola tsy antitra azy ankehitriny. Tamin'izany fotoana izany dia tadidiko tsara fa mbola nandeha tongotra avy any Andemaka izay. Tamin'izany. Tsy ohatrantsika amin'izao izay mandeha fiara, efa menimenitsika amin'ny lalana ratsy fa tamin'izany fotoana izany nandeha tongotra avy tany Andemaka ary nampianarana anay tamin'izany fa efa fitaizana sahady ny idirana eto Ankaramalaza izany. Fa 20 taona izay raha jerena akaiky dia 40 taona indroa. Raha mijery ny bokin'ny Deutéronomie izay boky ianarantsika eto sika amin'ny teny Hebreo dia midika hoe tany anefitra no tena dikany. Tsy dia misy fifandraisany loatra amin'ilay dikany amin'ny teny Grika hoe Deutéronomie loatra izy amin'ny teny Hebreo. Ny Bemidbara dia midika hoe tany anefitra. Zany hoe ny bokin'ny Deutéronomie dia boky fianarana ny fiainana any anefitra. Ary ny WB Ankaramalaza dia efa nandalo efitra indroa. Nandalo désert indroa WB Ankaramalaza. Raha ny marina dia efa voasedra, efa nahazo fampianarana, efa voataiza isika. Ny anjara fampianarana izay nomena dia mitondra ny lohahevitra hoe Jehova tsy mitsoaka amin'ny teny fianianana sy ny fanekena izay nataony. Jehova tsy mitsoaka amin'ny teny fianianany sy ny fanekena izay nataony. Izay miorina ao amin'ny Deutéronomie 10, ny 1 ka hatramin'ny 1 Deutéronomie 10, ny 1 ka hatramin'ny 1. Raha sitraka reto dia aoka isika rehetra iaraka hitsangana, iaraka hamaky izany, miara miredona isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany no nilazany Jehova tamiko hoe manamboara vato fisaka roa anao tahaka ilay teo, ka miakara hoe ty amiko ety an-tendrombohitra, ary manaova fiarahazo ho anao, dia hosoratako amin'ny vato fisaka ilay teny teo amin'ny vato fisaka no motsamotsaninao ka ataonao anatin'ny fiara ireny. Dia nanao fiara tamin'ny hazo akasia ka nanamboatra vato fisaka roa tahaka ny teo. Dia niakatra tao an-tendrombohitra ka nitondra ny vato fisaka roa teny an-tany. Dia naseny soratra tahaka ny teo ihany ny vato fisaka. Dia ny didy 10 izay nolazainy Jehova taminareo tao an-tendrombohitra tao amin'ny afo tamin'ny andro nivoriana, dia nomeny Jehova ireny. Dia nihodina ako anidina niala teo amin'ny tendrombohitra, ary ny vato fisaka napetrako tao anatin'ny fiara izay efa nataoko, dia mbola ao ihany ireny araka izay nandidiny Jehova. Ary ny zanak'Israely nandeha niala tamin'ny fanjakan'ny Benejakana ka nankany Mosera. Tao no nafatesany arona, ary tao no nandevenana azy, ary Eleazara zanany tonga bisorona nandimby azy. Ary no niala tao izy dia nankany Godgoda, ary no niala tao Godgoda izy dia nankany Jotbata, tany be ony. Tamin'izany andro zany no nanonkanan Jehova ny fireneny Levi hitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehova, sy janona eo anatrehan'i Jehova hanao fanompoam-pivavahana aminy sy tsodrano amin'ny anarany mandrak'androany. Izany no tsy ananan'ny Levita anjara na lova eo amin'ny rahalahiny. Jehova no lovany, araka izay nolazainy Jehova Andriamanitra ao taminy. Ary izao ny toetra 40 andro sy 40 alina tao an-tendrombohitra tahaka ilay teo ihany. Ary Jehova niaino ahy tamin'izany andro zany koa ka tsy nety nandringana anao. Dia hoy Jehova tamiko, miainga, mandehana eo alohan'ny olona, hidirany sy andovany ny tany izay nianako tamin'ny razany homena azy. Amen. Afaka mipetraka isika tompo. Raha ny marina dia
karazana teny fampidirana mankao amin'ny 220 sy ny manaraka ity teny anjarantsika androany ity. Ao amin'io 220 io no misy ny tena hafatra izay nampiteny Mosesy indray tamreto vahoaka ireto taorian'le krizy ngezabe izay nahazony zanak'Israely tamin'ny nanompoany an'ilay nanaovany sarina Andriamanitra ombilahy volamena. Pahazo ny mpitarika ihany ry avana. Ny tariny fatezerana indraindray. Rehefa nahita ny fiodinan'ireto zanak'Israely izay mafiatoka sady maditra ireto Mosesy, dia nentiny fatezerana. Ity vato ty ihany ozy ny tsahaizanareo miaina, tonga de nireziny ray aman-dreny da tontany tamin'ny tany. Potipotika ilay vato izay nisy ny 10. Ilay 10 moa no azo antsoina koa hoe fanekeny. Satria ilay fanekeny Jehova de miorina amin'izany 10 izay natao karazana lalam-panorenana ny firenena manontolo mihitsy. Ny fampianarana izay ataoko eto ry havana dia manaraka an'izay fanaon'ny Martin Luther. Izao nataon'ny Martin Luther. Rehefa esorinao amin'ny soratra masina Jesosy Kristy izy dia inona sisa? Tsy misy zavatra sisa ao aminy. Satria Jesosy Kristy no ivo ny soratra masina. Izy no faratampo ny fanambarany soratra masina. Noho izany, na dia ao amin'ny testamenta taloha aza, dia ny fampianarako manontolo dia miivo ao amin'ny Kristy, ary haneo an'i Kristy amin'ny alalan'izany testamenta taloha izany. Mizara 4 lehibe ny fampianarana izay atao. Ny tapany voalohany dia hanazavako ny atao hoe fanekena. Inona moa natao hoe fanekena? Ireo karazana fanekena, ireo fombafomba atao rehefa manao fanekena. Dia hojerentsika amin'ny tapany faharoa izany fanekena izay nataon'i Jehova tamin'ny zanak'Israely izany. Inona no ivon'izany fanekena izany? Inona no antony nahatonga azy nanao izany fanekena izany? Amin'ny tapany fahatelo tsika hijerindray ny fanekena vaovao. Satria tsika efa tsy any fanekena taloha intsony, fa te amin'ny fanekena vaovao. Dia inona indray ny zavatra nentiny izany fanekena vaovao ao amin'ny Kristy izany. Ary amin'ny farany dia hitondra fisaintsainana sy fandinihan-tena isika amin'ny mafifoazana antsika. Ny fifoazana sy ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamintsika amin'ny mahazanaky ny fifoazana. Hitra avy tany amin'ny tapany voalohantsika. Inona moa natao hoe fanekena? Misy karazana fanekena maromaro ry havana. Tany amin'ny faritra atsinanana akaiky tranainy. Izany ny fandikana amin'ny teny malagasy ny Ancien Proche Orient. Faritra atsinanana akaiky tranainy. Fomba fanao ny olona tany amin'ny faritra atsinanana akaiky tranainy ny manao fanekena. Tsika adika amin'ny contrat na pacte na traité izany. Misy karazana fanekena enina fahita matetika. Misy ny atao hoe fanekena iraisam-pirenena. Izany hoe firenena samihafa no manao fifanekena. Ohatra ny hitantsika amin'ny Joshua 5, ny 9, mpanjaka voalohany 5:12, ny 7:20. Izany hoe firenena roa izay mety ao anatina krizy, ao anatina ady izy, dia miaraka mitambatra, manambatra hery izy. Na manao fifanekena mba tsy hiady. Izany hoe fifanekena fandriampahalema. Ny karazana fanekena faharoa dia ilay fifanekena eo amina foko anankiroa, clan na tribu anankiroa. Mety nisy fifanolanana tamin'ilay foko na clan anankiroa, dia mihavana izy, dia manao fifanekena. Ka manomboka amin'ny fotoana dia tsy hiady tsony izy, fa ompinamana. Fahatelo, misy koa ny fifanekena eo amin'olona anankiroa. Ohatra amin'izany Labana sy Jakoba, izay hitantsika amin'ny Genesis 1:3. I Jakoba sy Labana dia nisy fifanolanana, conflit. Noho izany dia nanao fifanekena izy mba hiavana, tsy hiady intsony, tsy hifamadika amin'ny fiainana. Io karazana fanekena fahatelo. Fanekena iraisam-pirenena, fanekena eo amin'ny foko, fanekena eo amin'ny olona anankiroa. Ny fahaefatra dia ny fanekena izay ataon'ny firenena manontolo. Ilay mpanjaka indray no miantso ny firenena manontolo hanao fanekena miaraka.
hitantsika zany amin'ny Jérémie 4:7. Ny 9:9 ka hatramin'ny 9:10. Ny mponina sy ny firenena manontolo ao amin'ilay firenena mihitsy tamin'ny andron'ny Zedekia no nanao fanekena miaraka. Ny fahadimy dia ny fifanekena tsy hivadika amin'ny namana, zany hoe mitovitovy amin'ny fatodra eo amin'ny kolotsaina malagasy zany. Mitovitovy amin'ny fatodra. Ohatra tamin'izany Jonatana izay zanaky Saoly sy Davida. Maro mono mandika azy hoe Jonatana io aneka taratara tamin'ny Davida satria tsara tarehy loatra Davida, homosexuel izy io sa inona daholo ny filazany sasany azy. Fa raha ny marina dia nenjeny Saoly fatratra Davida tamin'ny fotoana io. Dia ny zanany Jonatana no nanao fifanekena tamin'ny Davida mba tsy hivadika aminy na inona mitranga na inona miatra. Ary ny fahaenina farany dia ny fanambadiana, ny mariage. Ihany koa dia natsoina hoe berit teo amin'ny jiosy. Zany hoe fifaneken'olona anankiroa izay manapa-kevitra hifankatia sy hiaraka hiray ho mpivady mandrakizay. Asa hatraiza moa ny tena fetrany le hoe mandrakizay. Hitantsika zany ohatra ao amin'ny Malakia 4:4. Teo amin'ny jiosy ry havana. Ho anareo tanora, adia ny tovavy izay miditra eo amin'ny setry ny fanambadiana dia tsy maintsy virgine. Tsy maintsy. Ankehitriny dia efa tsy lamaody intsony zany. Lasa tsy maharaka toetrandro sy olona ataon'olona hoe dondrona angamba. Ny tovavy izay miditra amin'ny setry ny fanambadiana ka mbola virgine. Fa anjara ny renim-pianakaviana ny manara-maso sy mitaiza sy mampianatra ny zanany vavy mba hadio eo amin'ny fidirany eo amin'ny setry ny fanambadiana teo amin'ny jiosy. Ary saropady tamin'ny jiosy mihitsy ny fifanekena, ny berit eo amin'ny fanambadiana. Saropady. Ankehitriny moa misy fampianarana hafahafa eo amin'ny fiangonana. Lasa voizin'ny olona le hoe afaka misaraka ihany ane ny mpivady, ny kristianina. Afaka misaraka ihany raha ohatra ka jangajanga ny anankiray. Tsy ery havana. Tiako ahitsy tsara, tsy misy soratra masina ao amin'ny Baiboly manome alalana ny kristianina vita fanambadiana hisaraka. Tsy misy na iray azy. Ny fahadisoan-kevitry ny olona eo amin'ny Mateo 5:2 sy ny 7:9 no mahatonga ny olona miteny an'izany. Fa io contexte ny jiosy. Tamin'ny jiosy, raha ohatra ka amin'ny alina voalohany ilay iarany mpivady ka fantatry ilay lehilahy fa tsy virgine intsony ilay vehivavy dia azo ny ataony misaraka aminy. Io no voalaza ao amin'ny Mateo. Fornication fa tsy adultérie. Noho izany dia tsy misy lalana, tsy misy soratra masina na iray aza ahafahana misaraka. Raha soratra masina mijerena. Ary io toetra n'Andriamanitra izay mbola hitantsika eo amin'ny fizarana faharoa. Inona zany ny atao hoe fanekena? Ny atao hoe fanekena dia fifanaran'olona anankiroa, entité anankiroa izay ahitana obligation na zavatra izay ekeny ny andaniny sy ny ankilany hatao, izay farafahakeliny aloha ny andaniny anankiray tsy maintsy manao an'ilay obligation. Ary ao anatin'izany fifanekena zany no ifanozonan'izy roa na hanomezany fitahina ho an'izay manaraka ary ozona ho an'izay mivadika. Zany hoe misy singa efatra ao amin'ny fanekena. Ny voalohany dia fifanarahana fifandraisa. Faharoa amin'ny olona izay tsy havana satria ny havana dia tsy mila anaovana fanekena intsony. Ary ny fahatelo dia le obligation izay tsy maintsy ataony andaniny sy ny ankilany. Ary ny fahaefatra dia misy fianianana. Malaza be moa le hoe vely rano, tsy fantatra na mitovy ihany moa ny vely rano sy ny fianianana, fa serment no ambara hita. Nisy ritualy na fombafomba fanaovana ny fanekena. Izao no natao tamin'izany ry havana. Raha mijery ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tsika amin'ny Genesis 5:10 dia nalaina ny biby anankiray dia tapahana roa
dia mandalo eo voan'le olona anankiroa izay manao an'le fanekena. Ary dia zao ny zavatra lazain'le olona roa izay mandalo ao anatiny, samy milaza daholo izy roa. Raha mandika ity fanekena ity aho, dia azonao atao amiko izay nataontsika tamin'io biby io. Mafy zany raha mandika ity fanekena ity aho, dia tapahoroa tahaka an'io biby io. Zay ny dikany. Ary hitantsika zany ao amin'ny Genesis 5:5. Ary hoy izy taminy Jehova io miteny io, hitondray omby vavy kely efa 3 taona, sy osy vavy efa 3 taona, sy ondry lahy efa 3 taona, ary domoina sy zanabory mailala. Dia netiny teo aminy zany rehetra zany, ary nosasany reny ka nampifanandrifiny avy ny tapany, fa ny vorona tsy mba nosasany. Eo amin'ny 5:10 Genesis ihany, satria Abrahama no niandohan'ny faneken'Andriamanitra dia nataony hatramintsika ankehitriny, dia tsara ny afantarantsika an'izany. Genesis 5:17 ka hatramin'ny 18. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro, dia indro nisy fatana fandoroana mivoatsetroka sy fanilo mirehitra, izay nandeha namaky teo anelanelan'izy ireo zavatra voasasaka ireo tamin'izany andro zany. Jehova nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranako efa nomeko ity tany ity, hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Jehova Andriamanitra manao fanekena amin'ny Abrahama. Fa saingy Jehova ihany no nandalo tao anatin'ilay biby anankiroa. Inona no antony? Satria Jehova no manao an'ilay fanekena, fa tsy fanekena. Noho izany dia tsy miankina amin'ny tsy fahombiazany Abrahama sy ny taranany ity fanekena ity, fa miankina amin'ny fitiavana sy ny famindram-pony Jehova ihany. Na dia nivadibatika aza ny taranaki Abrahama hatramintsika zao aza, dia satria izy no nanao ny fanekena fa tsy fanekena. Alliance unilatérale. Noho izany dia tsy miankina amin'ny Abrahama sy ny taranany, fa miankina amin'ny fitiavana sy ny famindram-pony irery ihany. Rehefa azonao zany fototra izany dia azonao daholo ny fampianarako rehetra sisy. Ilay fatana sy ilay jiro mazava izay nandalo teo anelanelan'ny ilay biby izay nitapahana dia manambara ny Jehova Andriamanitra. Izy no nanao fanekena. Maninona izy manao fanekena amin'reto firenena ireto? Amin'ny taranaky Abrahama. Nampanantena firenena be dia be izy, vahoaka maro be mivoay eo an-tokotany ianao izy tamin'ny Abrahama dia jereo. Tahaka an'ireo kintana sy ireo fasika amin'ny ranomasina ireo, tahaka an'ireno ho taranaka. Abrahama efa antitra, ny vadiny efa alazaina hoe tsy tokony hiteraka intsony. Voalazana eo amin'ny Deutéronomie 7:1 ka hatramin'ny 9. Raisiny baibolina reo fa hianatra soratra masina isika. Tsy dia fanaoko loatra moa le miteny hoe vakinareo any an-trano, satria tsy misy mamaky rehefa tonga any. Fa eto sika maky azy. Ndao ary. Deutéronomie 7:1 ka hatramin'ny 9. Fa firenena masina ho an'i Jehova Andriamanitra ao ianao. Fa ianao efa nofidiny Jehova Andriamanitra ao, ho firenena rakotra soa ho azy, mihoatra no firenena rehetra ambony tany. Tsy niamaroanareo no firenena rehetra, nefa no nireketany fitiavan Jehova taminareo, sy ny fidianany anareo. Fa ianareo dia vitsy no firenena rehetra aza, fa ny nitiavan Jehova anareo sy nitandremany fianianany, izay fa nianianany tamin'ny razanareo, no nitondran Jehova anareo tamin'ny tanany mahery, sy nanavotany anareo. Nanavotana anao tamin'ny trano nandevozana, dia tamin'ny tanany Farao mpanjakany Egypta. Io no antony tsy misy atsaran'ny Israely na kely aza. Tany be tendrombohitra tsy mamokatra ne zany Israely zany. Saingy no fidiny, ary firenena kely vitsy malemy tsy mahay miady, matahotra ranomasina azy. Nefa io no fidiny, no inona? Noho ny fitiavany ihany, tsy misy na kely azy. Avy amin'reto vahoaka ireto izany.
nanaiky izy ho Andriamanitry ny zanak'Israely. Nanaiky ihany koa izy fa vahoakany reto, vahoaka maditra sy mafiatoka ireto. Ary nanao fanekena hafa indray izy. Ankoatran'ilay fanekena tamin'ny Abraham, dia ho hitantsika zany ny ao amin'ny Exodosy 4:20, ny 17 ka hatramin'ny 19. Exodosy 4:20, ny 17 ka hatramin'ny 19. Io no antsoina hoe ny ranon'ny fanekena ao amin'ny testamenta taloha, ny ranon'ny fanekena. Dia naka ny bokin'ny fanekena izy, Mosesy io, ka namaky teny teo anatreny olona. Ary hoy ny olona, izay rehetra nolazainy Jehova dia ataonay sy ekenay. Ary nalainy Mosesy ny ra ka natopiny tamin'ny olona. Dia hoy izy, ino ny ranon'ny fanekena izay nataony Jehova taminareo? Ny amin'izany teny rehetra izany. Inona no sonian'ilay zavatra nolazainy olona? Izy ny olona hoe ataonay daholo izany rehetra izany. Dia hozy Mosesy hoe ny ra no anaovantsika sonian'izany. Rambiby dia natsipiny tamin'ny olona, nafafy tamin'ny olona ny ra. Io no atao hoe ny ranon'ny fanekena ao amin'ny testamenta taloha. Noho izany ry havana, na dia nivadibadika azy, na dia naditra azy, na dia ataontsika hoe tsy saina na kely saina na dondrona azy ireto zanak'Israely ireto, dia tsy nivadika mihitsy Jehova Andriamanitra, tsy nitsoka tamin'ny teny fianianany izy. Ary eto amin'ity Deutéronome 10, ny 9 ka hatramin'ny 1:12 ty, dia niantsany Mosesy indray izy. Ry Mosesy, alevo indray ilay vato fa hosoratako eo amindray ilay didy fo. Tsy hoe kory hoe rehefa tsy nahomby ny zanak'Israely, rehefa tsy navita nitandrina ny didiny zanak'Israely dia nesoron'Andriamanitra tao ny didy voalohany. Tsy ry havana, nosoratany feno indray ny didy rehetra. Tsy miova izy. Na dia miova aza isika. Dia ao amin'io 1:1 ka hatramin'ny 2:12 dia misy zavatra vitsivitsy hitantsika ao. Nosoratany Jehova Andriamanitra indray ny didy folo. Nanaiky onona ho eo amin'ny Israely indray izy amin'ny alalan'ny tabernakely, satria tao amin'ny masina indrindra, teo ambony fiaran'ny fanekena. Io no seza fiandrianany Jehova Andriamanitra tao amin'ny masina indrindra. Teo ambony fiaran'ny fanekena. Ary tao anatin'izany fiaran'ny fanekena zany nasiana ilay didy folo tamin'ny vato, mba ho marika hafantarana fa ao amin'izany masina indrindra izany, amin'ilay lapan'Andriamanitra, no misy ilay zavatra sarobidy indrindra izay nanaovany fanekena tamin'ny zanak'Israely. Zavatra fahatelo, dia ny fanokanana ny Levita. Natokana indray ny Levita. Maty moa tamin'izany fotoana izany Arona, dia ny zanany indray no nandimby azy. Manambara izany fa mbola vona amela heloka sy anadio an'ireto zanak'Israely reto indray izy amin'ny alalan'ny rambiby tao amin'ny tabernakely. Ny tabernakely tsy inona fa ny tempoly portable, tempoly finday raha mbola tany anefitra ny zanak'Israely. Izany mbola nanaiky niverina indray izy, nanaiky amela heloka sy andray izay rehetra mibebaka sy izay rehetra manatona azy amin'ny alalan'ny rambiby. Isan'ny kisarisary anankiray izay anambarany Jehova Andriamanitra ny fitiavany sy ny fireketam-pony amin'ireto vahoaka ireto, ny fanambadiana. Nataony hoe vadiny mihitsy Israely, na dia vady maditra azy. Nataony ho toy ny vady malala ny zanak'Israely, kanjo ny vadika sy ny jangajanga tamin'Andriamanitra hafa izy. Ary tsy indray na indroa no vaky fo mihitsy Andriamanitra amin'izany malalany izay mijangajanga amin'ny hafa izany. Jereo fotsiny ao amin'ny Jeremia 2:2. Mandehanaka miantsoa eo anatrehany Jerosalema hoe, izao nolazainy Jehova, tsaroako ny reketany fonao tamiko. Fony anao mbola tanora sy ny fitiavanao, fony anao vao nampiakarina, dia ilay nanarahanao atany anefitra, teny amin'ny tany tsy mbola nisy zavatra ny fafa. Tadidiko ianao izy le mbola tsara taretra, mafinaritra, tara taminao ato amin'izany fotoana izany.
kanefa toy ny vehivavy misintaka amin'ny alan'ny lahy dia toy izany tokoa ny misintahanareo ny ala tamiko ry taranak'Israely ho Jehova. Jeremia 7:9. Vaky fo le malala. Miverena ry zaza-piodina ho Jehova, fa izaho ihany no vadinareo. Jeremia 7:4. Eto amin'izay Andriamanitra no malahelo sady vaky fo. Ataoko ahoana no hahafoy anao ry Efraim, na ho fanolotra anao ry Israely? Ataoko ahoana no fanao anao ho tahaka ny Adma? Ataoko ahoana no fametraka anao ho tahaka ny Zeboima? Onena ny foko mafy loatra ny alahelo. Hosea 4:9. Vaky fo Andriamanitra tamty vadiny izay nanitsakitsaka azy ka nanambady any Baal. Ny dikany hoe Baal raha teo dia vady na tompo. Ary hofofoko vadiko mandrakizay ianao. Eny hofofoko vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny, ary amin'ny fitiavana sy ny indra fo ianao. Ary eny hofofoko vadiko amin'ny famarinana ianao, ka dia alala an Jehova. Ary amin'izany dia hieno ahy. Hieno aho Jehova. Eny hieno ny lanitra, ary izy kosa hieno ny tany, ary ny tany kosa hieno ny vary sy ny ranom-boalobo, ary ny diloilo. Ary ireo kosa dia hieno any Jezreel, dia hafafiko ahy amin'ny tany izy, ary amindra fo amin'ny Lo-Rohama aho, sady ianao amin'ny Lo-Ami hoe oloko ianao, ary izy kosa anao hoe Andriamanitra. Na dia nivadika aza ny zanak'Israely avy, na dia nijangajanga aza, dia tiany foana ny vadiny, tsy nafoiny ny malalany. Ary dia vonona izy hampody azy, na dia nanao divorce indroa taminy azy Israely. Farafakely ny roa no nanao divorce taminy zanak'Israely. Ny voalohany dia le antsoina hoe fahababoana babiloniana tamin'ny taona 920. Rehefa niady Jehova Andriamanitra sy Israely dia nisaraka divorce. Dia ny voalohany tamin'izany azafady le fahababoana Assyriana tamin'ny taona 1:700, ary ny faharoa dia fahababoana babiloniana tamin'ny taona 9:500. Fa izao nampody ny vadiny indray Jehova Andriamanitra, ary tsy mba nikapoka azy nanamona ty vadiny, fa nanambitamby. Jereo amin'ny Isaia 4:5-5. Ny Isaia 4:5-5. Fanimpanao anao no vadinao, Jehova tompony maro no anarany, ary ny iray masiny Israely no mpanavitra anao. Andriamanitra ny tany rehetra no anarany. Fa Jehova efa nampody anao, izay tahaka ny vady efa nafoy, ka ory ampanahy, ary tahaka ny vady efa novadina hatry ny fonombola tanora, fa efa napetraka ho Jehova. Vita ny divorce. Miverena indray azy. Avia. Tsy ho tezitra aminao ntsony eny aho. Tsy ho tezitra izy. Anao teny ho tambatambazako indray anao. Fa avia. Miverena. Dia hoy izao amin'ny Isaia 4:5-7. Fa amiko zany dia tahaka n'ilay ranonoa, ka toy ny mianianako fa tsy hanafitra ny tany intsony ilay ranonoa, dia toy izany no ianianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony. Clin d'œil ihany le teo, fa hiverina indray ianao. Avia indray. Zany zany natao. Ary izany tsy dirako loatra amin'ny adiny mpivady ry havana. Miady androany izy, rapitso izy miavana. Azoko sary an-tsaina mihitsy ny zavatra miseho amin'izany, mifamina mambe izy mivady fanoroka dia. Rehefa velo erangamy teny hoe, inona moa le akanjo le tianao be, iny fa vidiko aminao amin'izay izy. Ny havana manao ny antsoina hoe fanekem-pihavanana. Tsy adinony ny vadiny, tsy nitsoka tamin'ny fianianany izy. Ary ny farany tamin'izany dia nanaova ny fanekena vaovao. Tao amin'ny Jeremia 1:3.
no ahitantsika an'izay. Jeremia toko faha-1 amby 30 manomboka amy 1 amby 30 ka hatramy 7 amby 30. De nilaza izy, indro ho avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak' Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy, nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, fa izy ireny de nivadika ny fanekeko. Nefa izany ho vadiny, ko Jehova. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro zany ho Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako, sady hosoratako ao am-pony, ary izao ho Andriamaniny, ary izy ho oloko. Tsy maninona intsony na ho montsamontsan'ny Mosesy aza ny vato fisaka, satria tsy hosoratana intsony dity folo fa aiza ao anatin'ny fony olona. Taiza moa zany ny tanteraka ry avana? Ao am Jesosy Kristy zany. Andao jerentsika indray ny fanekena vaovao ao am Kristy. Inona izany fanekena vaovao ao am Jesosy Kristy zany? Ny azo fijaliana no fanekena nataony tamitsika. Ny azo fijaliana io no fanekena tokana mantany, izay nianianana fa amonjena sy anavotana ny mpanota rehetra izay manatona azy. Io no fanekena izay tsy tsoahany Jesosy, izay tsy alany Jesosy, izay tsy amadiana antsika, tsy mivadika amin'ny azo fijaliana izy. Nandasaka ny rany nanaovany sonia ny fanekena. Izy no afaka mahazany. Tsisy. De zao izy hoe, Olivier, io hazo fijaliana io nanaovako fanekena. Teo ny rako no latsaka ho anao. Ho hitako eo zay mivadika amitsika. Zay nataony. Asakasaka izay mivadika amitsika fa teo nandatsako ny rako sy nianianako, nianianan Jesosy, fa tsy mivadika amizay rehetra manatona azy izy. Zaho aloha dia anao fanekena. Zaho Jesosy tsy vadika aminao zany. Zaho tsy vadika aminao zany. Tsy vadika. Tsy noho ny fatahorako ny helo akory. Satria amin'izany fanekena izany dia miteny koa Jesosy, taka ny mamatsiravina ny azo fijaliana io, jereo tsara io azo fijaliana io. Hitanao tsara io. Taka ny mamatsiravina ny azo fijaliana io. Ny mamatsiravina ny fiafaranao raha mivadika amin'ny fanekeko ianao. Zaho tsy matahotra ny helo akory no tsy vadiako aminy. Fa noho ny fitiavany ny fitiavany zay ny fidianany 30 taona androandro avany noho ny fidianany. Teto Ankaramalaza tamin'ny taona 1,709 no niantsoan Jesosy ho pastor. Tamin'ny Jobily fa 50 taona. Mbola niaraka zay hatreto. Ary mino afa mbola iaraka amiko izy, mbola iaraka aminy aho, tsy vadika aminy mihitsy aho. De izao ry havana. Izany azo fijaliana Jesosy zany dia nanaovany sonia zavatra maromaro, be dia be ho antsika mpanota. Ary ny voalohany amin'izany dia izao, ny hazo fijaliana dia nanekeny sy nianianany. Fa izy dia vonina hitsimpona an'ireo mpanota avy any amin'ny Jordira mpahotana. Mety ho mafy aminao zany teniko zany na zany voambolany zany. Fa mbola tsara aza izany. Raha ny amiko ny aminao. Jereo ny lasanao rehetra. Avy aiza ianao? Izy ianao taloha. Avy tany amin'ny dabam-pakom-pahaverezana sy dabam-pakom-pahotana no tsimpony Jesosy nalainy. Ary tsy mivadika amin'izany fa mbola manao ihany matraka androany na ianao io aza. Raha mbola manaiky ianao androany hoe za Jesosy, zaho de mpanota. Raiso aho. De ho hitanao izy, ho avy izy. Io izy, eto izy. Mijery anao. Indray mandeha ry havana. De nisan'ity lehilahy maromaro niaraka avy any mitondra vato manesy vehivavy anankiray eo alohany. Vehivavy izay efa resy ny fiainany. Nefa mbola atosiky reto mpahay
fivavahana tamin'izany fotoana zany, pahainy soratra masina tamin'izany fotoana zany, mitondra vato eny an-tanany. Dia nentiny hoe eo amin'i Jesosy, Jesosy, raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao, raha tena irak'Andriamanitra marina, ity vehivavy ity tratranay jangajanga, toranay vato izy. Ahoana ny hevitrao? Ahoana ho Jesosy? Omeo anankiray ngezangezany ao Jesosy hanomboako azy. Zay ve nataony? Ahoana ozy? Izao no magaga amin'ity Jesosy ty rehefa. Ny olona zay everitsika ho marina sy mahay sy masina dia antsoiny Jesosy hoe mpiatsara velatsy. Fa ireo zay resy sy mpanota resy ny fiainana isaky tsany fiarahamonina ireny atsoiny Jesosy hoe anaka. Za koa tsy manameloko anao. Fa am'izao sisy zao aza manota intsony. Io ny Jesosy tsika rehefa. Pitsimpona ireo zay very any amin'ny dabam-pakopavy sy dabam-pakopavy-tany. Tsimpona ny reno asany. Nanao fianianana tamin'izany izy. Tsy mitsoaka amin'izany izy. Raha misy an'izany ato androany. Dia iona amin'ny Jesosy ianao rehefa. Iona aminy ianao. Faharoa, nianiana koa Jesosy fa hiaritra ny fahotantsika. Ary ty tena zava-dehibe. Satria ireo zay notsompony Jesosy avy tany dabam-pakopahotana ireo, rehefa ambany diovina, nomena akanjo madio, dia tsy afa-po miverina mankany amin'ny dabam-pako foana isan'andro. Iosina indray izy. Ary eo no ahitantsika ny fitiavan Jesosy miaritra amintsika izy. Tsy reraka. Taka an'ity vehivavy anankiray. Iresaka vehivavy foana androany satria vehivavy maro ato. Raha ny fijeriko azy. Nisan'ity vehivavy anankiray. Amin'ny andro antoandro amin'ny 20 izy mandeha mansaka rano. Tsy fanao ny jiosy zany. Sady tsy jiosy raha teo le vehivavy fa Samaritana. Raha amin'ny kolotsaina jiosy ry havana, tena tsy fahalalam-pomba mihitsy io ataon'i Jesosy io. Satria voalohany, ny toeram-patsakana no fitazatazana ny tovavy, ny tovolahy ny tovavy. Satria eo no matetika ny tovavy no manome rano andre biby fiompy. No zany, izany lehilahy mampiresaka vehivavy eo amin'ny fatsakana izany raha ny toetsaina Samaritana tsy jiosy, dia olona tsy mahalala fomba loatra. Ile vehivavy koa, inona izay nahazo azy avy any? Ny fomba ny olona, ny vehivavy tamin'izany miaraka rehefa mandeha mansaka rano. Fa ty vehivavy ty nandeha irery satria nahoana? Menatra. Ireo vehivavy namany tsy te hiaraka aminy intsony, leo azy, reraka azy. Fa ho Jesosy, alevo ny vadinao, dia ento aty. Dia oso le vehivavy hoe, za tsy manambady iny. Mariny zany ho Jesosy. Fa efa indimy ianao nandika ny lalàny ny fanekeny fanambadiana. Indimy. Ary io ao an-tranao io mbola tsy vadinao ihany. Dia ho Jesosy taminy, fa izao, ireo namanao reo reraka aminao. Ny fiarahamony reo leo anao. Fa izaho tsy reraka. Ny atongavako eto hitady anao. Raha ny marina ry havana, io lalana ny diran'i Jesosy io, dia tsy tokony io lalany radiosy izy, fa miodina avy any atsinanana kokoa. Fa saingy tonga eo izy, iona amin'ity olona izay mandreraka ny fiarahamonina, mandreraka ny mpiarahamonina, mandreraka ny fiangonana ity. Iona aminy, satria Jesosy tsy reraka ny mpanoty. Ary tsy miova amin'izany izy. Mandraka androany. Mety mieritreritrana hoe rerakany ny fianakaviako e. Rerakany ny vadiko e. Rerakany rahalako sy ny anabavy. Na za koa aza reraka ny fiainako, reraka leo aho. Jesosy tompoko tsy leo anao. Tsy reraka anao izy. Ary zany nitondrananao eto le fatsakana ionan Jesosy aminao. Satria tadidiny fa ianao tiany. Ary tsy niova ny fitiavany anao. Tsy miova izy. Tsy mitsoka amin'izany izy. Mitsimpona
avy any amin'ny zordiram-pahotana fa averezana tsy reraka atsika izy fa maharitra miharitra ny fahadalantsika ary ny fahatelo izy koa dia mifona ho antsika mifona ho antsika lavitra ny lalana alehantsika ry avana lavitra kanana izay handehanantsika tsy fantatsika hovianatsika no hoany za aloha mbola maniry ny ahita ny jobily manaraka fa 90 fa 100 fa 20 nefa tsy dia hoantitra loatra sao dia mijaly loatra indray tsy ny ankona ao anatin'izany lalana lavitra izany dia mila mpisolo vava isika ao amin'ny ray mila olona mifona manamarina antsika ao amin'ny ray mila olona mahazaka ny adalantsika isanandro ka manamarina antsika ao amin'ny ray isika satana miampanga fa Jesosy kosa manamarina antsika izy misy tantara anankiray ho tantaraiko antsika indray mandeha ry havana tsy lavitra eo amin'ny Maison Blanche any Amerika zany nisan'ity miaramila anankiray reraka no fijery azy tao olona diso fanantenana no fijerena azy mipetraka eo amin'ny seza eo akaiky tsy lavitra eo dia nisy tovolahy kely anankiray niazakazaka avy any izy tonga dia nipetraka teo akaikin'ilay miaramila reraka dia nampiresaka an'ilay miaramila ilay ankizy iza ke no anaranao ila tsy hiteny ilay rangahy satria tena olona diso fanantenana mihitsy ny fijery azy nampiresan'ilay ankizy kely izy dia teo izy no nitantara tamin'ilay ankizy kely fa ny reniny dia marary any an-trano nefa izy tsy maintsy andeha hiady tamin'izany fotoana izany moa i Amerika dia mbola tao anatiny antsoina hoe guerre de sécession dia niady ny tatsimo sy ny tavaratra nefa ny reniny marary any an-trano tsy misy mpitsabo dia ozy ilay ankizy kely taminy hoe andao fa hoentiko ianao dia mirasy tamin'ny tanan'ilay miaramila dia nety niazakazaka ny rifatra ny tsofoka tao amin'ny Maison Blanche dia nitra teo amin'ny vavahady lehibe gaga ilay miaramila ireto mpiandry ireto garde du corps koa tsisy ny teny tsisy ny hetsika fa nijery fotsiny an'ilay ankizy kely dia nety nanavatsava ny efitra maro be tao anatin'ny Maison Blanche natavotra nangovotra ilay miaramila ary tonga teo anolohan'ny varavarana ngeza be izay misy soratra hoe ny filohan'ny États-Unis rehefa tonga teo izy dia tsy afaka nemotra tsony ilay ankizy tsy nirarahin'ilay ankizy akory ireo mpiambina teo tonga dia sokafa ny varavarana dia niditra izy ary io ny filohan'ny États-Unis tamin'izany fotoana izany Abraham Lincoln mivory miaraka amin'ireo général maro tao anatin'ilay bron dia izao nataony ny filoha Todd satria Todd Lincoln ilay zanaky Abraham Lincoln ity nitondra azy ity Todd Lincoln izy ilay namanao dia nazavain'ilay zanany ity dada dia marary mafy any an-trano ny reniny nefa mbola irahana iady izy asay vomody any an-trano izy ilay zanaka toteny amin'ny dada no miteny dia hoana ozy ny dadany eo no eo ihany makafaka anareo aho anoatra taratasy ho azy mba hody any an-trano izy tahaka an'izany Jesosy tsika rehefa tahaka an'izany Jesosy tsika rehefa izy no miteny sy mitsangana eo anatrehany ray ho anao dia tadidin'Andriamanitra dia iainan'Andriamanitra dia ao anatin'ny fon'ny fitiavany antsika sy ny famindram-pony mangoraka izy mandefitra amin'izay saika natao na isika tongeto azy hatramin'ny fiarantsika hatramin'ny isantsika ao anatin'ny fiara dia tonoony Jesosy amin'ny fifonana izay ataony maro be nefa matahotra amin'ny orambe amin'izao fotoana izao hiala veto anahoana ny lalana sy ny sisa aza matahotra tompoko manana mpifona eo amin'ny ray isika farany ny fifoazana sy ny fanekena tatoato ry havana
dia misy fampianaran-diso maro be miely eran'ny Madagasikara. Ary mino aho fa zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy ihany reny manao fampianaran-diso ireny. Ny anankiray amin'izany dia ilay fivoizana ny antsoina hoe fanjakam-pisorona. Fanjakam-pisorona. Matetika dia ny hanoanan'izy ireo an'izany fampianaran'izany dia ilay fanehoam-panokana Mamaneny Lava tamin'ny taona 3,790. Mamaneny Lava naseho ho mpisorona be tamin'ny alalan'ny fitafiana sy ny fombafomba-pivavahana tamin'izany fotoana izany. Misy amin'ireo ray aman-drenitsika ireo nanatrika an'izany. Tsy mahafantatra firy loatra ny amin'izany aho. Fa ny zavatra hany mba fantako dia ity. Izany fombafomba natao tamin'izany fotoana izany dia nanambarany Jesosy fa ny fifoazana sy ny fiangonana dia fanjakam-pisorona eo amin'ny firenena izay misy azy. Tsy zavatra fizika, tsy antoko politika izay hanangana fanjakana vaovao eto amin'ny firenena akory. No antony fa fampianaran-diso ireo mivohy fanjakam-pisorona hitondra fanjakana. Mamantananarivo no misy an'izany. Tsy misy an'izany. Ny fanjakam-pisoronana dia zavatra ara-panahy sy manerana spirituel sy universel. Tsy zavatra fizika, tsy olona manangana ny tenany hitondra fanjakana akory ny fanjakam-pisorona. Fa ny zanaky ny fifoazana miaina amin'ny mampisorona azy. Mpisorona ny mino rehetra. Misy pastora henoko hanohany mampianatra. Fa ny pastora ihany no mpisorona. Fa tsy ny kristiana rehetra. Tsy aria. Ny kristiana rehetra. Ary ao anatin'izany ny fifoazana dia mpisorona. Ary dika mpisorona dia mpanelanelana sy mpibata. Mpitondra ny tsy mino ao amin'ny Kristy. Mpitondra ny mpanoto ao amin'ny Kristy. Tsy zanaky ny fifoazana mpitondra vato hitorahana namany. Akory. Fa zanaky ny fifoazana mandoalika sy mitory teny amin'ny mpanota. Io no fanekena nataony Jesosy amin'ny zanaky ny fifoazana. Aza mirehere loatra isika malagasy miteny hoe zahay dia tena tiany Jesosy loatra mihitsy fa misy fifoazana efatra be zao eto Madagasikara. Ny azy vitany tompoko, vitany azy ny fanekeny. Ary tsy nivadika izy. Fa ny fifoazana kosa manao ahoana isika fifoazana. Natazona ny fanekena izay nataontsika ve isika. Matetika marobe ny diso hevitra amin'ilay hoe fifoazana. Lasa atao hoe fananany fiangonana ny fifoazana. Tsia, ho an'ny firenena ny fifoazana. Ny fifoazana dia fanahy izay miasa, izay mambabo ny olona, manala azy amin'ny fanimpon-tsampy, manasitrana, mamaha azy. Ary io natao hoe fifoazana izay miasa eo amin'ny firenena. Ho an'ny firenena ny fifoazana. Ny zanaky ny fifoazana ankehitriny mitsitokotoko, miady an-trano, tahaka ny voalalan-karona. Tsy misy fitiavana, tsy mifankatia ny fifoazana. Tahaka an'izany ve nataony Mamaneny Lava tamintsika? Mamaneny Lava nankany farimena, niara fampidinika tamin'ny pastora Rakotozandry. Pastora Rakotozandry maty teo antratrany neny Velonjanahary azafady. Ny fankatiro iray aman-dreny. Fa ahoana kosa isika zanaky ny fifoazana izay miaina 20 taona. Efa mizarazara. Ianareo farimena, zahay an-Karamalaza. Ianareo an-Sotanana. Tsy misy an'izany ao amin'i Jesosy. Isika nivadika. Ny firenentsika dia nanaovan'i Jesosy fanekena tamin'ny fifoazana. Saingy ny firenentsika tsy niazona izany fahamarinany teniny izany. Mpanompo sampy, mpanao kolikoly sy fahalovana ny firenentsika ry havana. Ity moa dia averiko foana. Na mbola tsy, na dia ho leo aza ny olona. Fa tsy tokony rehare isika. Fa tokony bebaka. Tokony bebaka.
raha nanaovan'i Jesosy asa fahagagana ny fifoazana teto amintsika dia mahatonga antsika hibebaka satria toa tsy nahavita ny zavatra tokony nataony zany fifoazana izany. Firenena mahantra, mpanompo sampy, feno fahalovana ny firenena, mibeba. Zay no izy aza mirehareha fa mibebaka, ndao hibebaka ry havana, hibebaka amre kolikoly, amre corruption izay mody atao hoe asa diakonaly, saingy kolikoly tsy fahalovana manara-penitra, hibebaka amre fifankahalana sy fifanilihana, hibebaka amy tsy fibebana. Ino hamaranako azy? Satria mety misy hilaza hoe ny famonjena moa zany pastora ka zavatra gaboraraka. Raha ohatra ka manaiky sy tsy mivadika Jesosy gaboraraka zany ny famonjena, afaka miditra daholo ny rehetra. Nisy pastora anankiray ry havana. Alao pastora nolazaiko satria za pastora. Ilay pastora dia nisy zavatra, nisy fitondrantena tsy mendrika izay nataony. Dia nisy mpiandry vitsivitsy izay anatona an'ilay pastora hiteny azy, hananatra. Matsiaro izy rehefa manadidy am'izany. Dia rehefa nanatona an'ilay pastora izy, dia zao nataon'ilay pastora: ny fiainanareo ataovy tsara fa ny aho efa garantiny any lanitra. Tsy misy lanitra garantiry aho. Tsy ny mampastora ny dirako any an-danitra, tsy ny mampastora anao na ny mampiandry no hidirantsika any an-danitra, fa zavatra tokana fibebana amin'ny fo. Io nolazaina amin'ny Joely toko faharoa. Ny fonareo no tsiatsiaro fa tsy ny fitafianareo izy. Fa naon jiosy rehefa mibebaka izy dia mandritra ny fitafiny sy mipetraka eo ambony vovoka, hosorany vovoka ny volony sy ny akanjony manontolo. Fa Jehovah'Andriamanitra kosa ny teny hoe: tsy manana olana amin'ny fitafianareo aho, tsy manana olana amin'ny vatanareo aho, fa ny fonareo. Ary ny dikany fo ry havana dia ilay fohy be, ilay maha-olona ny olona izay voany zavatra rehetra taony, na ny tiavany sy ankahalany, ny manosika azy anota. Io no tsiatsiaro ho Jehovah. Io no tsiatsiaro. Ary forao ny fonareo. Forao ny fonareo. Circoncision ao anatin'ny fo. Ny fo, io zavatra zay tena mibeko anareo ao anatinareo i mihitsy no anaovako fanekena. Manomboka zao, tsy fanekena ivelany, fa anatiny. Mibebaka, mifona, mandadilady eo anatrehan'i Jesosy. Io no tadiavina. Io no garanti idirantsika ny an-danitra. Raha feheziko ny fampianarana rehetra teo ry havana, dia zao no azo lazaina: ny fanekena dia fifanarahana, fifandraisana amina entité anankiroa izay anapahany an'ilay biby ka anaovany fianianana, fa izay mivadika amin'izany dia ho tratran'izay zavatra nazon'ilay biby. Jesosy Kristy nanao fanekena tamintsika tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ho zakanao ve? Ho zakanao ve ny zavatra nanjo azy? Izay mivadika ny fanekena dia io nanjo azy. Ary anao ve fifoazana? Fifoazana, mpisorona izay mifona, manasitrana, mitoro an'ny firenena. Amin'izao fa 80 taona izao. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao zay Jesosy, noho izany fitiavanao zany. Fampamindra fo ianao, fitiavana. Izahay miovaova, izahay mivadibadika, mbetika mino, mbetika tsy mino, mafana fo, mangatsiaka, mitorabato, mandoalika, mino, miteny ratsy, matahotra, mandositra. Fa ianao tsy miova. Teo foana ianao. Mahitany
ataonay rehetra mandefitra aminay noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao. Fa mangataka aminao izay Jesosy amin'izao 20 taona izao, izay fiaingana vaovao, fiaingana vaovao indray, havao izay, havao izy ny fanahinay sy ny fonay manontolo, havao izy ny mombanay manontolo Jesosy, mba olom-baovao izay hiara-miaina aminao. Misaotra nahazo an'izao jobily fa 20 taona izao. Misaotra noho ny fitiavanao izay mbola mamela eloka. Misaotra noho ny fitiavanao izay mbola mitsinjoka mpanota maro hanatonanao. Misaotra amin'ny faharetanao amin'ny fahadalanay rehetra. Misaotra. Mankasitraka anao zay. Ary mangataka anao zay. Ny hanomezanao anay fonofo, mangorakoraka, hiasany teninao mba tsy hiala maina avy eto Ankaramalazy zay. Fa hitondra fiainana vaovao. Mivavaka ho an'ny firenenay, mivavaka ho an'ny fiangonanay, sitrano i Madagasikara Jesosy, sitrano ny firenenay izay marary ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fantrana lalina ihany koa. Sitrano ny fiangonana, omeo anay ny fo mahay manompo anao marina sy matahotra anao marina. Ny anaranao Jesosy no ngatahako izany vavaka izany. Ary anao reriany anay izay rehetra mety ho dera na lazy na voninahitra mandrakizay. Amen. Katanjemo mandrakariva, saya sainyu tajemana. Ci feccia mentini Gesù nielu careccia non so che bebacani tu puisa azamana mafia tu kayana aritia vaniteo vanjamanija tia vaniteo vanjamanija katanjemu mandrakariva saya sainyu tanjemana katanjemu mandrakariva saya sainyu tanjemana. Azuantu katukuni fanekeni fauvelu nazama katuniteni mandeana mataura nitumpu ifanani tarikani panupu aritya vaniteo vanjamanija tia
Fitiavani Jehovah Jamanitra Katanjemu Majakariva Saya sainu tanjemana Katanjemu Majakariva Saya sainu tanjemana Fitiavani Jehovah Jamanitra Fitiavani Jehovah Jamanitra Katanjemu Majakariva Saya sainu tanjemana Katanjemu Majakariva Saya sainu